enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. manona ny arahaba mba ampiraritsoa amintsika tsirairay avy satria ity tsinainy fa 5 volana mety ary manasanao naaraka ny lesona antsika androany manaraka izany hatramin'ny farany milohany dirantsika ny amin'izany nefa dia hivavaka tombotianay eo misaotra anao ray eo fa tsy mandao anay ianao fa manome zavatsoa anay mandrakariva ny fa nirianay sy fangatanay aminao dia ny amoa zavatsoa amboly zavatsoa ao amin'ny fonay mba ho tany lonaka izany ary hitsiriany teninao dia nay manko mba ho fitaratra vokatry ny faniriany teninao ao anatinay ny zavatra rehetra ataony tananay sy andehanany tongotra tenen'ny vavanay aminaran'i Jesosy amen. Teny lesona antsika androany dia manao fitaka sy fisandohana. Resaka mahakasika ny famoronana an-trano isika ho fanimbana ny toetra manokana nanan'ny famoronana antsika manko dia napiditra fisandohana miariary ny devoly. Ny fivoarana miandalana ny dingana nampiasany amin'izany ny foroniny mba hampirindran'ireo tahirikevitra siantifika amin'ny fitantaran'ny Genesisy an'izany hevitra izany. Ambarany amin'izany fa vanim-potoana lava sy tsy voafaritra ireo andro famoronana ary ny fiainana teto tany dia efa nisy andavitrisa taona maro izy. Maro ny fitantaran'ny Baiboly ary mazava izany. Andriamanitra no niteny ary izany. Izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Finoana no ahafantarantsika fa tenin'Andriamanitra no nanaovana an'izao tontolo izao. Ny toko voalohany amin'ny Genesisy dia milaza fa namorona izao tontolo izao tao anatin'ny 9 andro ara-baky teny izay ahitana 420 ora Andriamanitra ary nitsahatra tamin'ny andro 7 izy. Ny teny Hebreo ilazana ny andro amin'ny Genesisy toko voalohany dia Yom. Manerana ny Baiboly isaky ny manolo ny teny Yom ho mpamaritoetra ny isa anankiray andro 7, andro voalohany ary ny ankoatran'izay dia mametraka ny fotoana ho 420 ora izany. Tsy misy toe-javatra na iray aza ao amin'ny Baiboly izay anaovan'ny isa ny anarana Yom ho vanim-potoana tsy voafaritra. Raha tsy namorona n'izao tontolo izao tao anatin'ny 9 andro ara-baky teny tokoa Andriamanitra dia inona moa izany ny hevitry ny sabata? Andro 7 nahoana no nanome baiko mahakasika an'izany Andriamanitra? Mametraka fisalasalana lehibe mikasika ny fahamarinan'ny soratra masina koa izany. Ny fototry ny fahefan'Andriamanitra mihitsy no iantefan'ny fiaikan'ny Satana amin'ny famelezan'ny sabata. Ary inona moa no mahomby kokoa eo amin'ny famotehana ny fahatsiarovana ny 9 andro ny famoronana raha tsy ny fandavana ny mahatena zava-misy an'izany famoronana atao anatin'ny 9 andro izany. Mahakasika ny fahefan'Andriamanitra, ny fifanandriana lehibe izay manomboka tany an-danitra ary fotoana maro lasa izay amin'ny andro farany loha hevi-dehibe ifanolana ny tsara sy ny ratsy zany, i Kristy Satana zany dia ny fiankofana.
miankoka amin'ny mpamorona ve sa miankoka amin'ny bibidia isika. Arak'izany ny fisandohana ny sabata andro fahafito dia fandrombahana ny fahefan'i Jehova amin'ny sehatra ambony indrindra dia ny toetra mahampamorona azy. Mazava loatra fa ny zavatra manandanja indrindra amin'ny andro farany dia ny mahakasika ny fitiavantsika any Jesosy. Ampara amin'ny Baiboly anefa fa io fitiavana io dia aseho amin'ny alalan'ny fankatoavana an'ireo didiny, ary ny sabata irery ao amin'ny anatin'ireo didy 10 io no mahafoaka ny zavatra rehetra satria izy ihany no manondro an'Andriamanitra ho mpamorona. Mazava noho izany lesonantsika, mazava ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay mametraka tokoa fa tsangam-bato ny fahamoronana ny sabata ary Satana dia miezaka ny mandrobaka an'izany hatrany an-danitra izy dia efa tiany mba hiakohaka eo amin'ny mihitsy aza ny mpamorona anazy dia handrobaka ny fahefany Jehova hatrany izy ka hatratỳ tany dia miezaka ny hanimba an'ireo tsangam-bato izay napitrany ahatsiarovatsika olombelona fa Andriamanitra irery ihany nanao an'ireo zavatra rehetra ireo ary noho ny fitiavany no nanaovan'izany. Aoka izany isika tsy handeha amin'ny fomba fihevitra hafa na fomba fisainana izay tsy arahana finoana fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ny Andriamanitsika. Raha teto tany izy ka ny marary 12 taona dia ao anatin'ny segondra vitsy no nasitranana azy. Tsy nila fanafody, tsy nisy ninona fa ny tenin'ny Kristy ihany nampitsangana azy tao anatin'ny fahalemeny. Nampitraka ihany koa ny ireo izay marary, nanasitrana ny boka hatrany amin'ny marary, paralysé dia natsangana indray mandeha ihany koa. Maika va? Dia toy izany koa ny namorona ny lanitra sy ny tany. Ny andro voalohany ny teny izy, andro faharoa ny teny dia nisy avokoa ireo zavatra rehetra ireo, vitany tao anatin'ny enemana ny famoronana rehetra ary nitsahatra tokoa izy tamin'ny andro fahafito. Ray masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany ary mamerina anay indray tokoa amin'ny fahamarinana. Indraindray lasa mety ho adininay ary raisinay ho zavatra ho hay ihany fotsiny izany. Kanefa mangataka aminao izay ampitoetra fa zava-dehibe tokoa izany satria midika sy manambara fa amin'iza tokoa moa ny ankofanay. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy hiroroy hevitra fa hitoky mandrakariva ny amin'ny teninao ary andeha ampinoana tahaka an'ireo mpanomponao mahatoky izay tsy niala taminao hatramin'ny farany. Pinoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.